Jolay taona 2024 alady natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitondrana ambavaka ny sampana fivondronana laika. Hoy ny teny mihoatra noho ny sasany andeha tsika hiara-iombona mandrakariva amin'ny loha hevitra hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Ho aminareo ny heriavana ny fahasoavana Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Dia isika hideran'Andriamanitra ka andeha homantsika ny salamy 120 andiny 220 ka hatramin'ny 720 hoe tsika hideran'Andriamanitra eo am-pitsanganana hiaraka hitsangana tsika hideran'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Tompo, inona no avaliko an' Jehova no sorehetra natao tamiko, hanainitra boka ny famonjena ka hiantso ny anaran'i Jehova. Hanefa mivoaka amin'i Jehova eny eo anatrehan'ny olona rehetra. Zava-dehibe eo mason'i Jehova ny fahafatesan'ny olona masina. Indrisy Jehova mpanomponao tokoa, eny mpanomponao sady zanaka ny indrisy vavanao, na mahafatolaka ianao. Ianao no haterako fanaposao ary ny anaran'i Jehova no atsika. Hanefa mivoaka amin'i Jehova eny eo anatrehan'ny olona rehetra, dia ho kianja ny tranon'i Jehova eo foanao ny Jerusalema. Halleluia. Amen. Firana fadimy rehefa Andriamanitra be fitiavanao, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Henitra ny voninahitra ao ny tany rehetra ary tsy diso anjara amin'izany izahay voreto amin'ity toerana ity. Tsy afy ty Tompo fa tranonao sy vavadiny lanitra ao, ary izany no hanondrehanay ny lohanay manoloana izany voninahitra izany, mitondra ny dera sy ny haja voninahitra rehetra ho anao izay ry Tompo tianay.
tompo tsara indrindra. Fantatray fa tsy hiverina aminao izay teninao rehetra toriany eto amin'ity toerana ity raha tsy havita izay nandrahanao azy ko ankehitriny. Tanterao ny asa nandrahanao anay mba ho tonga anay handray ny fahafenoan'i Kristy sy ny fahatitarahan'ny fifaliany. Sambatra izay tompo, sambatra loatra manananao mpanapaka ny fiainanay, ka izany indrindra no anateranay ny dera, ny saotra, ny laza ho anao Andriamanitray. Hoderena mandrakizay ny anaranao no ny asa ny voninahitra ao ray zanaka fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mipetraka isika tompoko. Tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havako, ary ho fiombanantsika amin'izany dia ataontsika ny firana faha 150 andininy voalohany sy fahafito, ary orin' izany dia hitsangana ny mpanompon'Andriamanitra hitary-bavaka sy ireo amaky ny tenin'Andriamanitra. Firana faha 150 sy 500 andininy voalohany sy fahafito. Ry tompo Andriamanitra rainay io, misaotranao izahay fa manana izao ory sy fotoana izao andrenisanay indray ny teninao. Koa miandrandranao izahay ry tompo, anazava ny fonay sy ny sainay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka hatakaranay marina ny sitraponao, ka hivelomanay izany ihany koa amin'ny fiainanay manontolo. Ny fanahinao masina ny izay irahinao amaky sy hitory ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Sikafo Baibolinareo ry havana ao amin'ny Salamo 120. Salamo 120 raisina amin'ny 112 atsahatra amin'ny 120. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Inona no avaloko an' Jehovah noho ny asa rehetra nataony tamiko? Andray ny kapoky ny famonjena aho, ka hiantso ny anaran'i Jehovah. Anefa nivoadiko amin'i Jehovah aho, eny eo anatrehan'ny olon-drehetra. Zava-dehibe ho masin'i Jehovah ny fahatesan'ny olona masiny. Indrisy Jehovah mpanomponao tokoa aho. Eny, mpanomponao sady zanaky ny ankizivavinao, namany fahatorako ianao. Ianao no aterako fanaty fisaorana, ary ny anaran'i Jehovah no antsoko. Anefa nivoadiko amin'i Jehovah aho, eny eo anatrehan'ny olon-drehetra. Dia eo ikanjany tranon'i Jehovah, eo afovoanao ry Jerosalema. Halleluia. Toizatsika ny vaky ny teny soatra masina araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsara ny soatan'ny Marka. Marka 4 ny 7 ka hatramin'ny 11. Marka 4 ny 7 ka hatramin'ny 11.
vakiana amin'ny anaran'ny tompo ary niantso ny 12 lahy akeo aminy ka naniraka azy tsiroroa sy nanome azy fahefana amoaka fanahy maloto ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho amin'ny alehany na anina na kitapo na vola ao amin'ny fekibony afa-tsy tena ihany fa asio kapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa ary hokoa izy taminy izay trano idiranareo dia mitoera ao mandra-pialanareo any ary izay tanàna tsy hampandrosanareo na tsy hiaino anareo raha miala ianareo dia ahitsany ny vovoka ao ampaladianareo ho vavolombelona aminy dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona ary demony maro no navoakany ary nosorany diloilo ny marary maro ka nositrany. Hofaranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko voalohany andininy voalohany atsahatra amin'ny andininy 10. Fiarabana ny Tesalonianina sy fisaorana an'Andriamanitra no nandraisan'ireo ny filazany tsara sy ny nandrosony tamin'ny finoana sy ny fitiavana. Paoly sy Silasy ary Timoty mamanga ny fiangonana Tesalonianina izay ao amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay sady tsy mitsahatra matsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharitanareo amin'ny fanantenana ny Jesosy Kristy Tompontsika io mason'Andriamanitra raintsika. Fa fantatray ry rahalahy malala an'Andriamanitra ny fifidianana anareo fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery koa sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana be araka ny afantarana anareo izay toetry ny fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo ary ianareo efa nanahaka anay sy ny Tompo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Fa avy taminareo no nanenoan'ny tenin'ny Tompo tsy tany Makedonia sy Akaia ihany fa teny tontolo eny no nelezany lazany finoanareo an'Andriamanitra. Ka dia tsy misy olazaina intsony fa ireny ihany no milaza ny aminay dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny alanareo tamin'ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Ray masino manamasinana ny fahamarina ny teninao fahamarina. Amen. Sutu pusi
Jesosy Kristy tompo Andriamanitra velona tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany io. Tonga eto amin'ny ivony zao fanompom-pivavahana zao zay ankehitriny. Dia nitoeranay eto an-tongotrao mba handraisanay ny hafatra avy aminao, mba handraisanay ny teny avy aminao, mba azahoanay manatanteraka ny asa fanompona eo ambanin'ny fahafeno ny fanahinao sy amin'ny finoananao tanteraka. Sokafy ary ny vavahady-tsainay rehetra mba azahoanay mandray izay tianao ampitaina amin'ity andran'io ity. Amin'ny anaranao hatrany Jesosy no ivavahanay toy izany. Amen. Ho amin'ny fanahinao rerefako malala ny fahalalana tsara an Jesosy Kristy, lay tompo sy mpamonjentsika. Amen. Arak'izay efa nambaratra ny ampiandohana, dia fotoana manokana hitondranam-bavaka ny sampana fivondronana laika ity andro alahady anio ity. Arak'izany revako malala dia andeha horaisintsika ary ny filazantsara araka ny marika toko fahenina. Filazantsara araka ny marika toko fahenina, ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Isika ato amin'ny sany FJKM dia mbola miaina ary mandinika ny loha hevitra hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompona. Ary amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao, izay ao anatin'ny ririnina mamirifiry tokoa ankehitriny, dia ao anatin'izany vanim-potoana izany revako malala, be dia be ny aretina izay mitranga, be dia be ny aretina izay miseho ary misy amin'izy ireny mihitsy aza no tsy maintsy mandalo fitarafana manokana. Raha ho antsika eto Antananarivo izao mazava ho azy eny amin'ny IMM eny amin'ny Asera. Tena tarafina daholo ny tena ao anatin'ny olo rehefa tratran'izany aretina izany. Fa tsy nofy ihany mangatsika na tratry ny aretina amin'ny vanim-potoana tahaka izao, fa ny fanahintsika koriavako malala dia tratriny izany, fangatsiahana izany, ka mila tarafina ihany koa isika dia ny IMM izay ambaran'ny soratra masina. Ary izany no afatra ho antsika rehetra ato amin'ny sampana fivondronana laika, ny vondrom-paritany laika ary ny vondrona fototra laika rehetra isa-pitandremana. Ndeha ho zasy ianao riavako malala hitsofoka ao anatin'ny IMM ny tenin'Andriamanitra mba ho tarafina ny fiainam-panahintsika. Zany no afatra omeny izao tenin'Andriamanitra izao atsika. Inona ary ny fanalavana an'izany? Tsy arak'ilay IMM eny amin'ny Asera, fa ny IMM araka izay nisoratany marika. Iraha iny ianao, iraha iny ianao. Zao no ambarany andininy fahafito. Ary ny antso ny 12 akeo aminy izy, ka naniraka azy tsiroroa sy nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Amen. Irasina. Ny olona izay manatanteraka asa fanompona riavako malalo dia olona nandray iraka. Ary ny irahina ho amin'izany. Ahoana ny fisehoana izany iraka izany? Dia arak'izay ambara ny fitantarany marika eto no hoe nantsoina aloha voalohany indrindra. Nantsoina ho aiza? Akeo amin'ny Jesosy. Ary rehefa tafahoana amin'ny Jesosy dia hirahan'i Jesosy. Zany revana ny mahazava-dehibe ny amin'ny fanatanterana ny asa fanompona dia hoe ianao tafahoana, ianao miaona amin'ilay niantso anao dia tsy iza fa Jesosy Kristy izany. Ary nandray antso izany, raha misy hoe nantsony ianao matoa ianao tonga eo dia nandray feo izany. Tsy ny feo an'ny fiangonana na ny feo an'izao tontolo izao no manosika anao anao ny asa fanompona, fa ny feo an'i Jesosy Kristy miantso anao. Ary izay rehetra nandray ny antso dia nakeo aminy, nakeo amin'i Jesosy, tafahoana amin'i Jesosy, miaona amin'i Jesosy. Ary io no mahatonga antsika hoe tonga olom-baovao izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ry laika amana-piara manompo rehetra. Tandremo sao tsy nandray izany iraka izany akory ianao. Tandremo sao mandeha tsy voizina toy ny lakanjejo ianao. Fa irahan'ny tompo ianao rehefa tafahoana aminy. Irahan'ny tompo ianao rehefa tonga eo aminy. Ary mazava zany fa raha manatanteraka asa fanompona isika dia hirahina manatanteraka izany. Ary tafahoana amin'ilay mpaniraka ianao. Izay ny fitarafana voalohany eo am-panatanterantsika ny asa fanompona ny hoe
tena tafahoana marina amin'ny Jesosy ve isika. Tena nakeo aminy tokoa ve isika. Anjarantsika tsirairay ny mamaly izany avako satria Jesosy dia tonga teto amin'izao tontolo izao hiantso ny mpanota rehetra hibebaka. IMM manaraka riavana. Rehefa irahan'i Jesosy ianao, rehefa tafahoana aminy ianao dia inona ny ataon'i Jesosy aminao? Mandray toromarika ianao. Mandray toromarika ianao. Ary zany no hitantsika eo amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 1:10. Be dia be ny zavatra apetraka Jesosy eo amin'izay rehetra irahiny. Dia nizao voalohany indrindra hoe nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'izay alehany na hanina na kitapo na vola ao amin'ny fehikibony afa-tsy tehina ihany. Ny 9:7 fa sy ho kapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa. 9:10 ary hoy izy taminy izay trano hidiranareo dia mitoera aho mandra-pialanareo any ary izay tanàna tsy hampandroso anareo na tsy hiaino anareo raha miala eo ianareo dia hahitsany ny vovoka eo am-paladianareo ho vavolombelona aminy. Amen. Mandray toromarika izay rehetra manatanteraka ny iraka riavako malalo. Ary zany maneo amintsika rehetrarehetra fa tsy izay tianao atao no atao rehefa irahan'i Jesosy ianao. Tsy izay rehetra mahafinaritra anao fa mazava. Mazava nambarany soratra masina ho an'izay rehetra manatanteraka ny iraka sy ny asa izay ampanaoviny Tompo fa mandray izany toromarika izany. Ary tsy manova izany koa eny am-pandehanana satria maro ny manatanteraka asa fanimpona. Azony tsara izay ihany raha amin'ny Tompo azy fa rehefa teny eny amin'ny toerana arak'ilay ambarantsika hoe rehefa sur terrain ny olona anankiray dia hovany arak'izay mampety azy, dia hovany arak'izay filaniny eo amin'ilay toerana. Fa ito ny avako malala. Raha maniraka ny apôstôly Jesosy dia mazava tsara hoe zao avy ny ataonareo, zao no entsinareo ary aza manany amin'izao ianareo. Fa be dia be ny olona ny mandeha ihany sur terrain mitory ny filazantsara. Fa saingy ny tenany ihany ny eo fa ny saina sy ny eritreritra dia ny any an-tanàna sy ny amin'izay rehetra momba azy. Ry laika namako ho atsika rehetra raisy ny toromarika. Mandraisa toromarika fa omeny Jesosy anao mazava ny asa izay tanterahanao ary ataony mazava zany mba tsy hahatonga atsika eritreritra foana eny an-dalana hoe inona reny ho ataoko hoe ahoana reny ho natanterako izany. Zay ny anton'ilay fiaonanao amin'ny Jesosy Kristy, zay le anton'izay hifandraisanao aminy mialoza iandehananao mba azahoana mandray tsara izany toromarika izany ka tsy handisy fanantenana izay naniraka anao ianao eny am-panatanterahana ny asa. Satria fantatsika fa maro ihany ny irahina tena hoe miaona amin'ny Jesosy, tena hoe manaiky an' Jesosy fa saingy indrisy tsy mandray izany toromarika izany. Manao izay tiany ataony eo amin'ny asa ka mandisy fanantenana an' Jesosy Kristy Tompo. Sika laika riavako malala dia efa nomeny Tompo ary mifikitra amin'izao ten'Andriamanitra izao no hoe fa izao kosa dia aneo aminao ny finoko amin'ny asako. Mazava zany fa ny asa izay tanterahantsika dia asa nandraisana toromarika tamin'i Jesosy Kristy Tompo ka tsy menatra ny amin'izany tsika eo am-panatanterahana ny asany. Ho atsika ary dia isika andiny tena satria izay ilay nambara teny hoe tsy nofontsika ihany no mangatsika na marary amin'izao andro ririna izao fa ny fanompotsika amin'ny Tompo mihitsy ankehitriny no mihamangatsika ka dia hoentintsika ho tarafina indray amin'ny alalana izao filazantsara ny marika izao miditra atao amin'ny tsika. Ianao izay manao ny asa mova tena manaraka ny toromarika marina. Mofa ianao manatanteraka izay ampanaoviny Jesosy anao dia izao sy ianao andiny tena. Ny farany manantanteraka ny asa. Manantanteraka ny asa. Ny 9:12. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony bebaka ny olona ary demoni maro no navokany ary nosorany diloilo ny marary maro ka nositrany. Amen. Hitatsika arak'izany ry avako malala
ny amin'izay anarany tompo atsika irahiny ianao ary eo ianao izay irahina dia mandray ny toromarika ary raha namaky tsara isika dia izao ny hoe rehefa niaona tamin'i Jesosy dia hoe nomena azy ny fahefana hamoaka ny fanahy maloto ary dia zany koa ny hitantsika eo amin'ny 9:17 hoe rehefa irahina ianao dia manatanteraka le iraka manatanteraka le asa dia hitantsika zany eo amin'ny 9:17 hoe ary demony maro no navoakany satria izay le fahefana nomena rehefa niaona tamin'i Jesosy ry havako malalo tsy vita ny hery sy ny tanjakintsika ny asan'Andriamanitra fa mila mandray zany fahefana nomeny Jesosy zany isika ary fahefany Jesosy Kristy no ahafahantsika rehetra manatanteraka ny asany ary ny fahefany no azahoantsika ihany koa manao izany amin'ny fifaliana ary tsy amin'ny tahotra ary zany no ahatonga antsika hanana fahasahiana hatrany satria nomena antsika zany manatanteraka ny asa manatanteraka ny iraka izay nanirana antsika ary maro zany avako maro zany raha misy asa anankiray anirahany Jesosy anao dia efa omeny miaraka aminao ihany koa ny fahaiza-manao ny fahefana rehetra hatanteraka amin'iny noho izany ry laika namako tsisy olona tokony teny hoe tsy vitanay izany asa zany fa toy ny manala baraka an' Jesosy izay naniraka isika fa omeny ianao miaraka amin'izany koa ny hery sy ny fahefana rehetra ahafahanao manantanteraka n'izany asa zany ary Jesosy dia efa teny hoe ny heriko dia tanterana amin'ny fahalemena ka izany no mamperitreritra ihany indraindray eo anatrehan'ny asa izay ihany raha mitompo hoe maninona ny olona no miteny hoe tsy vita io sarotra be zany mampapetra pantaniny zany ndrao ianao ka tsy nirahina anao n'io asa io ndrao ianao ka tsy tafahoana tamin'i Jesosy ka tsy nahazo zany hery sy fahefana hamintanao zany asa zany fa Jesosy Kristy havako tsy manala baraka anao amin'ny asa rehetra izay hanirahany ianao fa tena mahita fahombiazana ary zany no hitantsika eto tena voakany izy ireo ary avy eo izy dia maro ny sitrana noho izany fahefana zany ka ny fahefana izay omena antsika kory havako tsy entina isehosehony zany fa entina miasa entina manatanteraka ny asan'Andriamanitra mba hisehoany vonina hitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izay ihany ny tanjona izay hanomezan'i Jesosy atsika ireny mba hisehoany ny fahalebiazany eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainanao izay malemy noho ny fahotana dia aseho an'i Jesosy amintsika ny heriny koa amin'izao fotoana izao ry havana izay hitondrana mbavaka ny sampana fivondronana laika ny vondrom-paritany laika ary ny vondrona fototra laika rehetra eny ho atsika kristiana rehetra tokoa izay nanaiky an'i Jesosy dia andeha izaho senao handiny tena indray hametraka ny fiainako sy ny fiainanao eo ambony tenin'Andriamanitra ka aoka ny tenin'Andriamanitra tena hanafatsavany anatintsika rehetrarehetra any ka metra-panontaniana hoe tena nirahina marina ve aho ary tena niona tamin'ilay mpaniraka ve aho fa raha eny ny valiny eny olona irahina ianao ary rehefa niaona aminy ianao voarainao tsara ve ny toromarika izay nomeny Jesosy anao olona mandray toromarika ve ianao olona mandray fandaminana ve ianao ka mbola tsy amin'izany ianao dinio ny tenanao afako ary ny farany manatanteraka ny asa manatanteraka ny iraka izay tena ampanovina tokoa ve ianao ka maneho ny voninahitr'Andriamanitra sa ny voninahitry ny tenanao no miseho anatrehan'izany asa rehetrarehetra zany IMM nentiny marika tamin'izany sika rehetrarehetra nio mba azahoantsika indray manatanteraka ny asa fanompoana amin'ny finoana marina an Jesosy Kristy mahereza ry havako malala mahereza isika rehetra amin'ny heriny fahafenon'ny Kristy hanaovantsika ny asa fanompoana rehetra tena amin'ny finoanan'i Jesosy amen.
amoaka iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitro rainay, azonay raisin-tanana ny fitiavana tolotra ao anay amin'ny afatra izay manitsy ny fiainanay, mampatsiahy fa iraka izahay. Ary raha iraka ao zahay dia mandray ny toromarika avy aminao, ary rehefa mandray ny toromarika avy aminao zahay dia manatanteraka ny asa. Maro Andriamanitro ny asa miandry zao sampana fivondronana laika izao. Tonononay eto anatrehanao ny centre d'accueil irinay ho atsangana ny mahajanga, asa lehibe sy makadiry ary kasainay ho tsangam-batony fa 5 taona ny sampana fivondronana laika. Mivavaka izay Andriamanitro, ny ahatanteraka izany. Mivavaka aminao koa zahay, mitalao aminao zahay, ny amin'ny fiaonam-be ho tanterahana ny Fenerive-Est. Maniraka anay ho amin'izany ianao Andriamanitra, mba hisian'ny fiombonana, mba hisian'ny firaisan-tsaina, mba hisian'ny fandratona fahalalana noho ny teninao mba hampitoetra ny finoanay. Misy ny sakatsakany isan-karazany kanefa didina sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mety ho sakana rehetra, tsy ahatanterahana izany fiaonam-be izany. Eo no mety ho fiakatry ny saran-dalana, eo no mety ho olana arabola amin'ny tsirairay. Andriamanitro, atsoinay ianao hamaza ny olana rehetra izany, fa Andriamanitro ny vahaolana ianao ary izay rehetra metoraka aminao dia omenao vahaolana. Mivavaka izay ry Tompo, ho an'ny vondrom-paritany laika rehetra, mba hay anetana ny vondrona fototra laika ny anivon'ny fitandremana any, ho amin'izany fiaonam-be izany. Mivavaka izay ry Tompo, ho an'ny vondrona fototra laika rehetra, mba hanana fahavononana feno avy aminao, hiatrehana izany fiaonam-be izany. Mahatoky izay fa hanolotsaina ny birao foibe sampana fivondronana laika ianao amin'izay hita tanana izany, mba hisian'ny filaminana tanteraka, hisian'ny firindranaka haneo ny voninahitra ao Andriamanitra izany fiaonam-be izany. Vavaka izay ho an'ny tokantrano tsirairay misedra ny olana ara-piainana, ianao Andriamanitra no hamany olana ara-piainana sedray ny tsirairay, ahatonga ny finoany iorina ao aminao, ahatsapany asa lehibe mahagaga izay tanterahana eo amin'ny fiainanay. Apetraka ifeno eo am-pelatananao ry Tompo, ny firenena malagasy, firenena efa nofidinao, manana ny filohany. Mivavaka izay ho an'izany filoham-pirenena izany, ny mpiara-miasa rehetra hatrany amin'ny farany ambany any ry Tompo, hiasao ny fanahinao masina, ahita vahaolana amin'izay rehetra olana sedrainy. Mahatoky izay fa tsy afoy izao firenena malagasy izao ianao, fa hitantana azy mandrakariva ka hamoaka azy amin'ny fitahiana mahatretrika. Izany mivavaka ry Tompo. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, arakambanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay lehilanitra, ho amasinina neny anaranao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra. Ny anasa azo ao anay, ary mamelany elokay, tahaka ny namelana izay rehetra taminay, ary azo mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, matsiaro tsy tanteraka mandrakariva tokoa isika manoloana izany teny rehetra izany, dia hifona hivavaka isika. Tompo, tena miariary ao aminao ny fiainanay tsirairay avy. Hita taratra amin'ny fitondrantenanay zany, hita taratra amin'ny asanay zany, hita taratra amin'ny fanompona tanterahanay zany. Menatra izay Tompo, menatra tena mangahy ay satria toa mandeha anjambany izay manoloana anao.
tsy fantatray fa hay ianao jiro mitaratra ny fiainanay ray manontolo, jiro manazava ny lalanay, ka tsy tokony andeha amin'ny tsy fantanterahana izahay. Jesosy, indreto izahay mpanomponao, indreto izahay olona voaantsonao, natsonao ampiasa ny talenta sy ny fanizam-pahasoavana avy aminao, hoentinay manao ny asanao, mampitombo ny voninahitrao, mampitombo ny fanjakanao. Mifona aminao izay tompo amin'izany tsy fantanterahana sy tsy fahavitana izany asa izany. Jesosy, ianao mahay mandinika ny vosiny fo, ianao mahalala izay rehetra mombanay, mety eza iain'ny vavakay, mety eza iain'ny fifonanay tompo, ary mangataka indrindra izay ny tantananao ny dianay sy ny lalanay, indrindra fa ity sampana misy anay ity, sampana izay nanoloranay tena, ary nanoloranay tena mandritry ny androm-piainanay rehetra amin'ny fanaovana ny asanao. Mangataka aminao izay Jesosy, mifona, diovy re zahay, ary manoka amin'izao andro manaraka rehetra izao, dia aoka mba ny fanahinao masina omba sy hiahy sy toetra ty anatinay, ka andehananay hamakivaky ny lalana rehetra mbola izoranay, hijororay vavolombelonao amin'ny asa rehetra iantsonao anay. Dia mety eza iain'ny vavaka mangina ty amponay, ho fifonanay aminao. Tompo, misaotra tamin'ny teny nomenao anay, misaotra tamin'ny fiainon'ny vavakay, manaiky izahay fa tsy tanteraka, ary faly izay fanafanao izany tsy fantanterahina izany. Amen. Ry havana malala, ndehantsika hiaraka hitsangana, handray ny teny famelan-keloka avy amin'ny tompontsika. Hoy ny apôstôly, fa ireny ihany no nilazany aminay, dia sy fidirana azonay ho aty aminareo, sy ny nialanareo tamin'ny sampy iverenana amin'Andriamanitra, mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina, ary mba hiandra ny zanany avy any an-danitra, izay natsangany amin'ny maty, dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany eny sy voasary ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy saintsy voaheloka ary tsy misy fitaka fanahany. Amen. Ataontsika ry havana ny firana fa 4 sy 500 andiny voalohany. Dia mahasahy maneho ny finoany, koa andeha isika hiaraka hanonona ny fanekem-pinoana apôstôlika izay arahantsika ampino maneran'izao tolozomana hoe Amen.
mipetraka isika ravako. Ny finoana ranasa riava dia finoana velona. Tonga amin'ny fotoana anaterantsika ny fanatitra isika, fanatitra iray ihany no tanterahantsika. Iaraka hitsangana hivavaka isika n'olotra izao fanatitra izao ry havako. Tompo Andriamanitra io, manolotra izao fanatitra izao zahay, fanatitra vokatry ny fonay, hoentinay manatanteraka ny asanao, hoentinay manohy ny fanomponanao, tsy ny vola ihany natolotray, fa ny fonay, ny tenanay rano manontolo, atolotray fanaovana ny asanao, atolotray mba hanatanteraka izay iraka mpanaovina anay, dia raisy Tompo ny fanatitra tolotray ho voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fanatanterahana ireo asan'ny fiangonana sika. Ny asa ho tanterahana dia ny famakina ny afatra avy amin'ny sampana fivondronana laika. Aorian'izay afatra izay dia ataotsika ny hira fanevany sampana fivondronana laika. Ry vahoaka an'Andriamanitra tsy hakanavaka, fantatra koa amin'ny anarana hoe laika. Ampitomboana ho anareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amin'izao aladiny SFL natokana hitondrana mbavaka manerana ny sany FJKM ny sampana fivondrona laika Foibe sy ireo ambara tonga andrafitra rehetra ho aminy ary ny asa sahan'ny tsirairay avy.
dia mbola mamerina sy manantitra amintsika ny tenindray ny tompo jesosy manao hoe tomoera amiko ary izao aminareo. Io tenin' jesosy io no fanalahidy ahafahana miaina feno ny atao hoe toe-panahy kristianina. Mibaiko ny fitondran-tena manoloana ny zavatra maro samihafa tsy maintsy hatrehan-drehetra mpanaradia amin'ny tompo. Rehefa miombi-piainana amin'ny tompo sika ary izy tokoa no ao anatitsika, dia ny sainy no manjary saitsika eo amin'izay rehetra atao. Ny sainy no ahafahantsika mamita ny asa lavorary mihoatra noho ny sasany. Tsy ao anatin'ny herinandro ihany fa manenika ny androm-piainantsika manontolo mihitsy. Ny fitomoerana ao amin'ny tompo no fanehoana ny mampiara-miasa amin'i Jesosy Kristy antsika ka mampavokatra ny alim-piambenana izay ilofosantsika ary ny fifoazam-panahy aterak'izany ao anatintsika laika no ahaizantsika mandefitra, mino, manantena, maharitra ny zavatra rehetra araka ny Korintianina 1:7 dia hosay anambara-pahabe maso amin'ny finoana mioro-pakalalina tahaka ny apôstôly Paoly isika ka hiteny hoe mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Koa manafatra antsika amin'ny anaran'i Jesosy ny anatanterahana sy hanefana ireo adidy iombonana, ny ampiakarina ny rakitra rehefa ny alahady ny laika toy izao, ka iorena antsika amin'ny finoana. Ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra avy amin'ny birao ny sampana fivondrona laika ny filoha raha manana fiaina mitsoa. Tsara sika ry avy andao ataontsika ny raha fanevany sampana fivondronana laika.